Vajanjao masakany hutaka. Tsy mahita mangamanga anatiny dia masaka tsara io. Dingana fahatelo, famolavolanan'ny fotaka ho lasa endrika vomanga fotaka. Rehefa manambatra fantana mitsitsy amin'ny vilany 30 vajanjao, 30 na 32 na 36 dia mila vomanga fotaka vajanjao empeleo maheri. Dingana fahaefatra, fandrafetana ny fatana. Anomboka andrafitra fantana dia atambatra. Atimbabany fantana ny rotanana ny gezana, babany fantana rotanana. Rehefa vao apetaka ny fotaka dia maditina vilany tsisy rivotra dia asorana vilany. Rehefa misy 5 cm ny haavany dia apetaka balalata anankiroa. Vajanjao ampita amin'ny babany, atao mahitsy ny balalata. Amboarina toko amin'ny fotaka, esoriny vy dia fetrahany vilany. Dia amboarina vatany boriky, hahavony 20 cm mahery dia atao anankitelo. Efa ampiny 20 cm ny havony ny fantana dia apetaka tokony. Manalakely amin'ny sisiny vilany dia atambatra mafy ny toko. Vitany fametrahana toko anankitelo dia apekalina 10 cm vatanjao raha atao avoavo. Efa vita ny fantana dia efa vao asorina ny balalata, ahodina dia asorina. Rehefa vita ny fantana dia apetaka amin'ny malkarika adiny 10 andro na tapa-bolana. Fa tsy azo atao tratran'ny masoandro na tsy azo atao tratran'ny orana. Ho fampitinana ireo efa voalaza teo aloha dia ireto avy ary ireo akora ilaina. Lavenina efa voasivana, tsy misy vatona fasika tapaky ny so,
tanymeny efa voasivana tsy misy vatona fasika iray so mahery mololoro fehezan-tanana efa voatapatapaka madinika ho 5 cm tany mangamando tsy misy vatona fasika iray so rano 3 zinga natapaka ny so ireto kosa ary ireo dingana araina fanomanana ireo akora rehetra ilaina fanambarana ireo akora rehetra famolavolana ny fotaka ho lasa endrika fa mangafotaka fandrafetana ny vatana ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny fatana mitsitsy na kamado miena nisan'ny kitay andrahoana sakafo izany hoe lasa ratsana kitay romonja raha ratsana kitay folo mahery izy teo aloha afaka manao raharaha hafa fa tsy voatery misoronafo eo am-pandrahoana sakafo miena ny setroka ateraky ny fatana mitsitsy ary tsy mampangiry ny maso manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fatana mitsitsy satria mampihena ny fikapana ny kitay any anaty ala fahitako an'le fatana mitsitsy zany dia tena mahafinaritra tsy mandany fotoana fa avitana raharaha betsaka dia raha ohatra koa zany zao hoe tsy salama le mamana rano ny fo mamana rano dia mahasolo termosy izy satria atainginy eo ny raha mafana dia efa mafana ho azy eo na voana fotsiny arany amin'izao zany dia mahafinaritra tena tsy setroka fa tena mahatsara le tontolo iainana le izy zay zany rehefa tena nandinika zava-misy iainana aty ambanivohitra aty zay dia vonina ampiasa ny fatana mitsitsy tao aoriana ny fanentanana nataon'ny epo efa mbolana maro an'izay nampiasa le fatana mitsitsy dia hita tokoa fa misy elanelana fampiasana le fatana mitsitsy sy le fatana nampiasanay taloha kely ny kitay ampiasainay ary misy tombontsoa tokoa satria mampihena fikapanay le zava-maniry zany le fampiasana le fatana mitsitsy voalohany tiana tenenina dia hoe anisan'ny zava-dehibe mitondra fivoarana ho an'ny fokotanina tanety be ny fisian'ny mademoiselle io koa na mpianatra ny fatana mitsitsy taty anatin'ny fokotaninay ary tsapanay azonay izay na atao hoe anisan'ny mba voalohany tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny io koa zany ny fokotany teto tanety be ka dia isaorana be dia be ny fahatongavany teto amin'izany fokotany zao Tiany tanànanay anofo be anatin'ny fokotany Andramasina dia manana fatana mitsitsy kamadayoko rehetra daholo ary efa mahavita fatana mitsitsy 100 mahery aty komi Andramasina programme commune zany eo amin'ny raha malala hoe ny fikajiana ny tontolo iainana satria manena be da be ny angovolany amin'ny aratsara koa arakarina moa zany dia napetraka le programme nafatana mitsitsy dia miroso amin'ny fokotany folo fa ny nanaovana fampiarana mivantana angambany dia fokotany tanety fa amin'ny ankapobeny dia fokotany folo ny zana aza nisy fotoana hoe andao aparitaka eraky ny distrika mihitsy lay tetikasy fa atreto zany aloha dia ny commune Andramasina ihany no tena mampianatra azy mifandrindra indrindra amin'ny politika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala izy io amin'ny ady amin'ny fiarovana ireo ala malagasy ny ala moa dia fantatsika fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria avokafoky ny tontolo iainana ny ala ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny fatana mitsitsy dia be dia be voalohany dia miena aloha zany zao manomboka izao ny kitay izay entintsika mahandro sakafo dia faharoa manarakarak' izany miena ihany koa ny setroka izay avoakan'ireny fatana izay ampiasaina ireny eo am-pandrahoana sakafo ary ny farany ary ny zava-dehibe indrindra dia ny akora rehetra izay ilaina amin'ny fanamboarana an'ity fatana mitsitsy ity dia hita eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny daholo eto am-pamaranana ary dia tiako ny manentana ny tantsaha rehetrarehetra zany mba ampiasa n'ity fatana mitsitsy kamado ity fa sady mitsinjo ny fahasalamantsika izy io no miaro ny tontolo iainana ary indrindrindra ihany koa mampihena ny vola mivoaka amintsika tantsaha fa manampy ara amin'ny fampifitsitsina izay atao eny amin'ny siatry ny ambanivohitra
vita izao ilay fatana ka hita fa tena mitsitsy marina satria rantsan-kazo 3 monja dia mahamasaka sakafo raha 10 eo izy teo aloha. Koa izany ankalazaintsika izay zava-baovao izao dia atao ny fanapariahana azy eo amin'ny fiarahamonina fa rariny dia rariny zany. Manentana koa izahay ato amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa mba ho maro dia maro ny anamboatra sy ampiasa io fatana kamado io satria akora hita isanandro ary tsy lafo vidy no anamboarana azy dia tsinona izany fa tanimena, tanimanga, mololo, lavenina sy rano dia efa fatana zay. Koa ampiasao amin'izay zalahy. Nandravarava ny rivo-doza tany atsimon'ny nosy. Maro ireo namony ainy. Betsaka ireo tsy hita popoka. Tsy ahitany saina ireo tsy manan-kialofana. Traboina izy ireo. Itazana fotsiny va isika? Tsia! Ny syndicat ny mpanao mozika malagasy dia miantso ny vahoaka tsy akanavaka anampy ny mpiray-tanindrazana any atsimo. Ao amin'ny Coliseum Mantsonjombe ny fotoana. Ny asa Botsirotsy alahady 3 marsa tontolo andro. Fotoana izay afanain'ireo mpanakanto malaza maro ankafizitsika. Rakitra sy fanomezana no atao eo ampidirana ka ento daholo izay voatsirambin'ny tanana na volana fanomezana. Mamy ny fihavanana, tsara ny firaisan-kina, ary ny adidy tsy hanolon-dratsy.